Jesosy hitany fa efa niverina ifarana izy, nilevina ifarana izy. Ary Betania dia teo akaikin'ny Jerosalema tokony ho 5.0 stadio, 3 kilomètres ny elanelany. Marta amin'i Jesosy nefa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa lelo azy noho ny amin'ny anadahany. Hamangy fahoriana zany tsy zay. Ary Marta rana rehefa tamin'i Jesosy tena nantona nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano meo ny toyany. Ary hoy Maria tamin'i Jesosy, Tompo, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahako, zany hoe fanomezany tsiny. Ianao tsy teto ny natonga an'io maty, fa raha mba tonga ianao tamin'iny tsy tonga tamin'izao zavatra izao. Fa Jesosy tsy nijany, tsy nijoro tamin'ny général chef de l'armée anazy, fa nijoro tamina ray be fitiavany. Tsy ny raharaha iny ny fanomezany tsiny, fa nomeny fampianarany. Nefa fantatry fa na dia ankehitriny zao aza na inona angatanao amin'Andriamanitra dia omena Andriamanitra anao. Tena toe vavaka zigzag ty. Inonareo tsara moa ty androany. Toyany. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahanao. Fa io Marta taminy, fantatry ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana maty amin'ny andro farany. Ha? Ahoana ozy tamin'ny voalohany teo? Raha amin'izao ankehitriny zao azy, na inona angatahana Andriamanitra aminao dia omeny anao. Dikan'izany raha angataka Jesosy hatsangana dia tsangana. Dia hoy Jesosy ary hitsangana zany ny anadahanao. Dia ahoana andreo izy? Fantatry ihany fa hitsangana io amin'ny andro farany. Zany ny hoe zigzag. Taio atompo, taio hoe vao ty olana ity kanefa raha izao moa sitraponao Jesosy dia hiaretako ihany Tompo malala inty ahy sao dia zao Jesosy manova zavatra Tompo tsy maninona fa hiaretako Tompo. Hoentinao mivezivezy mankary izy. Mino afanavelanao ny heliko Tompo, mino ahy fefa navelanao ny heliko maminy raha foamiko Jesosy avelao ny fahotako hatra amin'ny fatany rako tany Jesosy Ianao ny teny mino fefa navelanao ny helony. Teo izy koa maminy raha foamiko mamela ny heliko. Aza hovaina ny zavatra teny anao eo anatrehany Tompo. Mino afa ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Lay tonga amin'izao tontolo izao. 32 Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nihita azy dia niankoka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe Tompoko raha tetanao dia tsy maty ny anadahako. Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny Jiosy niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Iza nitorakovitra teto? Mahita andreo olona marobe mitomany. Hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko andeha izaho. 35 Jesosy nitomany. Io verset miavaka indrindra ao anatin'ny Baiboly. Naninona Jesosy hoe nahita andreo olona nitomany marobe. Ao koa ireo olona tsy manana finoana hoe vitan Jesosy manangana an'io. Samy manana ny interprétation moa ny olona hoe nampitomany an Jesosy dia nitsifinoan'ireo nampitomany an Jesosy noho ireo olona marobe nalahelo. Ozy hoe akory itia be ny fitiavany azy niaiky ny olona fa tiany Jesosy i Lazarus. Na dia tiany Jesosy ianao tsy midika tsy ampandalovany ady, fa tiany Jesosy ianao dia ampandalovana épreuve mahery vaika mba hanehoana voninahitra lehibe. Arakaraka ny épreuve lalovanao ny voninahitra tafianao sy loloavinao raha lasana bavy malala mandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Motsy any lety zay nampahiratra ny mason'ilay jamba va ny manao zay tsy nahafaty andra lehilahy ty dia avontonay ny fanahin Jesosy ka nankeo amin'ny fasany izy. Ary zao izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta anambaviny maty tamin'ny Tompoko mambo izao efa efarana izay. Ilay mpanao zigzag eo na zao aza no angataka amin'Andriamanitra ianao dia omeny ianao. Esory ary ny vato i Jesosy. Tsy possible atsony hoe ore olona ekena fa olombelona misy zavatra tany hoe tsy possible zany. Fa raha fotsiny izay tenenin'i Jesosy indray. Esory ny vato. Na dia efa maimbo ny kanao efa 4 jours tany anaty fasana. Esory ny vato izy. Tsy efa voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Ny esory ny vato. Jesosy nanatra ny masony ka nanao hoe raha io sotranao fa efa nihainao ianao. Raha izao dia fantatry fa mihainao mandrakariva ianao noho ny vahoaka mitsangana manodidina nolazako izany mba inoany fa ianao no naniraka. Rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe Lazarosy mivoa maminany ho anao azao zay kanao efa nalevina efa tsy sevitra intsony. Tsy mahita ianao aviaiz'Andriamanitra no miditra amin'izao ady izao. Ahoana no ataony amin'izao?
inona ny lalana ivoako amin'izao ahoana no atao Jesosy mamoaka anao ao anatin'io lavaka io zao ty androandroany ty daty anankiray manana tantara anaovana Andriamanitra miracle spécial ampitanganiny impossible eo amin'ny fiainanao mila miteny mafy ianao androany rehefa ivavaka ilaza vao mivoaka ao anatin'io ady io mivoaka ao anatin'io situation io mivoaka ao anatin'io cas io androany sady mivavaka amin'ny tia-tany ianao rehefa avy eo izy frappy any amin'ny tontolo ara-panahy amoaka anao anatin'io lavaka io toy izy dia miantso tamin'ny feo mahery hoe Lazarosy mivoa 44 dia nivoaka ny matiny izy fehipatiny tanany sy ny tongony sady voafemosara koa ny tavany hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka vela ho andeha eno tsara misy zavatra eto ataon'i Jesosy fa misy zavatra eto ataon'ny olona ty ataon'ny olona ty ny atao hoe délivrance inona nataon'i Jesosy teo namoaka ny Lazarosy avy any apasana io nataon'i Jesosy aminao mamoaka anao anaty lavaka fa ny para ataoko androany kely fotsiny rehefa tafavoaka ianao dia mamany fatotra eo amin'ny tananao sy ninona izy teo tanany sy ny tongony sy ny tavany za ny délivrer an'izay blocage eny amin'ny tananao blocage ny destiné anao ny tongotro zany destiné zany manala an'izay blocage zay amin'ny délivrance mahatonga anao tsy mahita fity mahatonga anao de masqué hafa ny fahitany olona anao fa tsy le tena enao amin'ny voninahitra masqué ny olona anao vitanay ny délivrer anao amin'izany fa mamoaka anao avy any apasana indray Jesosy ny mamoaka anao anatin'io lavaka io androany arakaraka ny antsoantsonao vao izy ka vela ho andeha 45 maro tamin'i Jesosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy ivavaka isika androany minoa indray fa Jesosy toetra roa andro tany amin'ny nisy azy Jesosy mbola tany Jodea 3 kilometatra nelanelan'ny Jodea sy Jerusalema ozy fa Jesosy androany tonga eo aminao tonga eo amin'ny fiainanao amin'izay